Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Taorin'ny nahavitany lariny saziny andranomaizina anankiroa no ny halatra sy ny fanamboarana vola sandoka dia hita fa misy hery anaty tsy hay tohaina izay nanosika ny lary hanoy andika lalàna trany. Inona ho ianao no nataony? Fanoratana taratasy-mbola indray no adalàna nataony manaraka ka nisoniany mihitsy no nataony teo amin'ireo taratasy-mbola ireo. Mora ary tsy nanano sarotra velively ny nanam-porofo fa meloko lary ka tokony ampidirina amponja fantelony indray. Fony lariana mitany saziny faharoa mantsy dia nahazo famitsoran-keloka vonjy maika izy. Tsy nahatsapa nefa lary fa voavela heloka tanteraka ko rehefa novotsorana izy dia izay nitoetsaina tao anatin'izany no nanameloka azy ho voasazy indray satria vonjy maika fotsiny ny famitsoran-keloka nomena azy. Rehefa nisoniany mihitsy mantsy no nataony tamin'ireo taratasy-mbola sandoka ireo dia toy ny nanao hoe mbola meloka ka ataovy izay hitana dia sazio aho. Endry mpiaino ajaina, tany ampiandohana dia noforon'Andriamanitra tsy nisy fahotana ny zanak'olombelona kanefa dia nanota izy ireo no ny fandikana ny didin'Andriamanitra. Na izany aza nefa dia tsy maintsy nahitan'Andriamanitra vahaolana ny amin'izany fahamelohana nataon'ny olombelona izany. Eny mety mahatsiaro tena homenatra ianao, mahatsiaro nolavina na mbaniana ary tsy misy vidiny mihitsy aza ny fahatsapanao ny tenanao noho ny fahotana vitanao. Tsarovy anefa fa natoinona fahatsapanao ny tenanao, ny fitiavan'Andriamanitra tsy misy fetra sy ny famelan-keloka avy amin'i Jesosy dia vonona mandraka riva ao anao. Tsy mba famitsoran-keloka vonjy maika izany fa famelan-keloka sy famonjena tanteraka ho aso anao raha manaiky andray izany isika. Eny, izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahadosoantsika araka ny haren'ny fahasoavany izay nataony be ho antsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra. Efesianina 2:1 ny 7 sy ny 9. Antoko-pihira balsama fiderana. Tsinotsino narirako rato tsy teo ianao, resy lahatra ny saiko fitiavany anao. Lairanao no ny sandainao ny fiainako ety, tsy atao very mai Jesosy lay fonao ty. Tsinotsino narirako rato tsy teo ianao, resy lahatra ny saiko ny ambiny fitiavanao. Odiovire ny foko mau ho anao indray, iorinany fino ko anao mandraiky izay. Ko avao zireny saiko ny tena fofanay
mitondra ny fanantenana. Harena ny fahasalamako. Alio misoroka toy izay mitsabo. Miarabanao tafaraka ato anatin'ny fandaharana mahakasika fahasalamana, irariana indrindra mba hahasoanao fenonany AWR, ka izay mahasoa renesinao dia antenaina mba ho ampiarina hitondra vokatsoa eo amin'ny vatana. Mba mizaha e! Nakaizandray ary le zavatra napetrako teto Roberta. Nareo koa raha tena tia rairay mihitsy ka. Sonna, tsy fantatra akory n'iza ny zavatra napetrako teo izany fa aza dia tia manendrikendrika mariny. Ka nakaiza fotsiny teo ary le bakiraro napetrako tsara teo e. So dia mba nataonao any amin'ny lamba maloto kosa ary. Bakiraro mbola madio ane iny e. Tsy nikitika izany bakiraronao izany ny tanako Rosonna. Jereo tsara so efa tsara pirina ohatran'le lobaka omaly indray dia ny olona mahazo loza amin'ity tsy fitadidianao ty. Mariny? Bakiraro vao netiko vao eo ane zany e. Saika andeha ho anaovako teo mihitsy dia mbola nandeha naka ny reto kiraro reto aloha. Ka jerijery eo fa eo amin'ny manodidina eo ihany izay e. Ka tsisy eo e. Rosonna, ahoana e? jereo kely fa misy zavatra savoritahany elika io. Aiza? Io e, jereo fa so akoan'olona ka hanahirana mariny, aingakaingana ianao. Ale! Alika raha tsy taiza mihitsy ty. Matiko ty androany. Fa ino ny ty ataonao amin'ny elika Rosonna? Oka izy e! Matsiravina ny elikanao. Fa maninona? Jereo ane raha tsy tapitra rovotra le bakiraroko e. Fa iza koa nefa namohony trano idiran'io alika io aty anatiny aty e. Alika ohatrany tsy mihinan-kanina rangako. Ny zavatr'olona ny rotodrotehana. Matsiravina mihitsy. Ale! Ny trano midy tsara Rosonna, fa napetraka ao tany an-tokotany io bakiraro matoa nataon'ny elika toy izao. Sady mety namofopofona zay matoa rototrotehany ohatran'io. Zay le bakiraroko malina velako tany an-tokotany tokoa ka io. Zay ary. Ay retsy ambony seza lava retsy le bakiraro voasaika ho anaovako. Loza zany marina. Zay indray Sonna sy ny fanadinoana. Ka ny elika voakapoka mafy, ny olona voaendrikendrika nefa ianao tsy mitadidy tsara. Mba mezara nga mitadidy a. Efa miezaka e. Fa ndraindray koa ne mba misy ny fanadinoana e. Olombelona ne tsika Roberta. Ekeko zany fa nenao kosa efa ho lavaka. Ka mba mevera vatana fa isan'andro zao ve dia misy adino foana eo amin'ny fiainana. Tandremo koa ary so manadinodino Roberta. Ohatran'le afako maly zao a. Ny volonao tsy voahogo, eny ny tonganao tany an-tsena. Zany ve dia tokony ho adino? Anga kosa moramora nahazo ato amin'iny. Enao ihany ny laza fa misy vary mora ny laharana tany an-tsena dia maika mba azo a dia adiniko hatramin'ny voloko tsy mibango. Nefa inona kory izay vary mora teo? Nisy kosa ho ny tany fa ivalany zany e. Sy ity fanadinoany ty aloha asiana resaka fa aza hovaina zavatra hafa e. Eno ezaka hitadidy fa ianao koa mba mizaha. Dia samy miezaka zany. Zay. Tantara nosoratany Zoanitra no narahanao teo, novelomin'ny mpanoratra sy Rila. Toe-javatra mitarika sorisory
mety hitarika ady mihitsy aza na fifamaliana ny fanadonoana. Misy tokony atao ve hanampy antsika hanatsarana ny fitadidiana? Dokotera Razafinjatovo Hagzavakolgat no asaina anampy amin'ny fomba fanatsarana ny fitadidiana. Fomba manaraka fanatsarana ny fitadidiana dia amin'ny alalan'ny oksigène. Mila ampy oksigène ny ati-doha mba hahatonga ny fanatsarana sy fikarakarana ny fitadidiana. Mila oksigène be da be zany io ati-doha io. Fifohana rivotra lalina, ny fampiasana vatana amin'ny alalan'ny dia-tongotra maika, sakafo tsy misy tavy sy cholesterol. Ankoatra ny oksigène izay karakarana ny ati-doha dia mila fialan-tsasatra na repos ihany koa. Mila ampy torimaso amin'ny oran-tonony. Andritra ny torimaso dia ny neurone manala ny loto rehetra ao anatiny miady amin'ny stress. Ny tahotra sy ny ayay sy ny tsy fampin'ny fialan-tsasatra dia mampiena aingana ny fitadidiana na ny mémoire. Mila toe-tsaina mavitrika ihany koa fa tsy kamokamo. Mamaky, mianatra, manao fampiasana, mitady vahaolana. Ireo dia mampivelatra sy manitatra ny saina. Fa tsy mijery televizionna fotsiny, ny fampiasana ara-tsaina, fanaovana exercice intellectuel, mahatonga ny tanjaky ny neurone sy mahatonga azy hiasa tsara. Zava-maniry manampy betsaka amin'ny fikarakarana ny ati-doha dia ny zinc go na ny zinc 5. Fihinanana matetika sy tsy tapaka ny sakafo misy vitamine E toy ny amande, ny avocat, ny tsirona blé sy ny sakafo misy vitamine C toy ny voankazo, ny kiwi, ny agrumes dia mampiakatra vetivety ny fitadidiana sy ny tanjaky ny ati-doha. Mankasitraka tompoko. Samy ary manao fampiarana hanasoa ny fitadidiana. Zoanitra no nanomana ny fandaharana ra-pahasalamana ao anao, samy makosa ny teo amin'ny lafiny teknika, mametraka amin'ny mandrapitafa dia mirary ny fitanian'Andriamanitra ho antsika rehetra. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Rehefa malala tsy misy olona andeha irero any an-danitra. Jesosy ary niakatra any an-danitra raha mamaky ny Efesiana toko 4 dia raisitsika ny Matio toko 4:20 ka hatramin'ny 9:20 fa natao mpanaratola izay manaraka an Jesosy. Venantsika ny mpanjaka voalohany. Saingy hiditra amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:20 isika. Tapitra ny 3 taona sy tapany, ny kaikaika ny vahoaka, ary samy nanontany tena hoe vahoana e, ina no anton'izao e? Ny Andriamanitry ny bala dia lazaina fa Andriamanitry ny orana, Andriamanitry ny fahavokara, nefa aiza zy orana milatsaka e? Tsy fantatry ny olona intsony izay Andriamanitra tokony hivavahana. Ary zany ny toerana misy itsika koa ankehitriny. Tsy fantatry ny olona intsony ny andro hivavahana, alahady sa sabotsy sa alahady, tsy fantatry ny olona intsony. Ovana dolo ny fanazavana ny soratra masina rehetra io. Inona zavatra nitranga? Indro ary eo ampanjaka voalohany toko 7:20. Somary hijery kely mivotry ny tantara aloha isika. Naniraka ny Obadi Yahaba. Voalaza eto amin'ny soratra masina eo ampanjaka voalohany toko 7:20 ao. Fa i Obadi ity dia olon'Andriamanitra, natahotra n'Andriamanitra. Karaha naringa ny Aba sy Jezebela ny mpaminan'Andriamanitra rehetra, i Obadi kosa dia nanafina mpaminan'i Jehova 100 lahy. Ny 50 taria mizohy anankiray taria, ary ny 50 taria mizohy anankiray taria, ary izy ny namahana sakafo sy rano an'ireo. Vakitsika ary mpanjaka voalohany toko 7:20 voalohany sy ny manaraka aminaran Jesosy. Ano ny afaka andro maro dia tonga tamin'ny Eli ny tenin'i Jehova tamin'ny taona 7 nanao hoe mandeha iseo amin'ny Ahaba, fandatsaka ranorana amin'ny tany any. Dia niainga Eli ny seho tamin'ny Ahaba, ary mafy ny mosary tany Samaria. Ary Ahaba ny antsona Obadi, izay lehibe ny tao an-tapany. Obadi dia natahotra ny Jehova tokoa. Ka noho ny naringa ny Jezebela ny mpaminan'i Jehova dia nalainy Obadi ny mpaminany 100, ka nafenina 50 avy no nataony taonjo iray. Novelominy mofo sy rano ireo. Novelominy ina hoe mofo sy rano. Rehefa sary an-tsaina zany Obadi,
nanana mofo be debe amelomana olona 100 isan'andro nanana rano be debe makiplasta ve sa inona nirizany rano za mino fa tsy mbola nisy makiplasta tam'izany fa zay le izy Andriamanitra dia manome fahasoavana sy fitahina ho azy matahotra azy mario tsara le hoe Obadia natahotra ny Jehova ary no Obadia matahotra ny Jehova de tsy mba tia tena fa namelona andreo 100 ireo tsy moramora ane zany ny olona ho any an-danitra de manana zany fahalalan-tanana izany mamelona ny Andriamanitra 100 aoka isika eritreritra lalany am'izany fa mila Obadia be dehibe am'izao andro sarotra zay avelomantsika izao. Iaba zany nandeha tamin'ny lalana anankiray de Obadia nandeha tamin'ny lalana anankiray samy mitady toerana mba hijerena rano ho an'ny biby fiompy sy ny sisa satria efa tena mafy de mafy ny mosary tsy mba fibebana ne zany ry havana nataon'ity Aba ity fa de zao amin'ny alalan'ny herin'ny tena ihany de andao indray no hitady vahaolana amin'ny alalan'ny herin'ny tena ny planina ny tena ny stratégie ny tena sy ny vision ny tena izany matetika ny mahavoatsika ry hava malala ny visiontsika sy ny stratégietsika sy ny planatsika izay no mibana fa tsy miazakazaka ao amin'ny fibebana sy ny fekekelokary ny fiovampo izany ny toetsain'ny Aba ry hava manana teny andalana ary de nifanena tamin'ny Eli i Obadia vakitsika ny andeha ny fahafito amin'ny mpanjaka voalohany 20 ary teny andalana Obadia indro Eli nifanena taminy ary nahalala azy izy de nikokaka nana hoe hay ianao va ity ry Eli tompoko ary izy namany azy hoe eny zao ty andela zao amin'ny tomponao injao atsy Eli fa Obadia inona moa no eloko no anoloranao ny mpanomponao hoe ho atanany Aba aminony raha velona koa Jehova hoy ny mpanjaka voalohany 20 mpanjaka voalohany 20 raha velona koa Jehova Andriamanitra ao de tsy misy firenena na fanjakana zay tsy nany raha ny tompoko hitady ianao ary raha hoy ny olona tsy ato izy de nampiany ihany izany firenena sy fanjakana zany raha tsy nahitanao izy ary ankehitriny hoenao hoe andela zao amin'ny tomponao hoe indro atsy Eli nefa raha vao miala aminao de hoetiny fanahiny Jehova any am'izay tsy fantatro ianao raha tonga ka milaza amin'ny Aba nefa tsy ho hitany ianao de ovinony kanefa iza mpanomponao mba matahotra ny Jehova hatry ny fony mbola kely taka ny misesy zany zaza tsara fony mbola kely rakizy malala ary tanora malala fony mbola kely de natahotra ny Jehova Obadia ka tsy mahagaga raha namelona mpaminany Jehova 100 azy 50 am'zo iray 50 am'zo anankiray andeniny 7 tsika zao mpanjaka voalohany 20 motsy nolazana taminao va tompoko zay nataoko tam'ilay namono Jezebela ny mpaminany Jehova de nanafenako ny mpaminany Jehova 100 ka 50 avy nataoko tao anjoy ary noveloko mofo sy rano ireo nefa ankehitriny hoenao hoe andela zao amin'ny tomponao hoe injao atsy Eli de amono ahy Aba fa ho Eli raha velona koa Jehova tompony maro zitsanganako ao anatreny disy eo aminy tokoa ao anio lasa Obadia ny tsenany Aba ka naza taminy hoe ry Aba ary no nitany Aba Eli de ozy taminy tonga ty ianao lay mampidi-doza amin'ny Israely fa Eli namaly hoe tsy zany mampidi-doza amin'ny Israely fa ianao sy ny mpianakaviny rainao ihany tamin'ny nandavanareo ny didiny Jehova sy nanaranareo reo bala manizingizina zany Eli fa ny fandavana ny didiny Jehova sy ny fanarana ny bala no mampiditra ny loza mampirotsaka ny loza ijany eo sika ny fandavana ny didiny Jehova ny tsy fanarana ny didiny Jehova fa fakatoavan'Andriamanitra hafa fanaran'Andriamanitra hafa no mahatonga ny loza mpanjaka voalohany 20 ka ny andininy 20 ilila niakatra ny an-danitra ny teny an'izany raha iverenanareo vakina ny Deuteronomia 7 manongy amin'ny 15 fa tsy manam-potoana amakina azy isika no ny fotoana voafetrany amin'ny tony fandaharany tony de rehefa tsy miaino ny feon'ny Jehova rehefa tsy mitarina ny didiny Jehova rehefa tsy manaraka ny lalànany rehetra isika de hiaran'ny ozona rehefa tsy manaraka ny didiny Jehova rehefa tsy makatony lalàn'Andriamanitra isika dia hiditra ny loza koa raha mijery miakavy miakavanana miakandrefana mena varatra mena tsimo ianao raha mijery ny ambony sy ny ambany mijery ny rehetrrehetra ianao reny loza rehetrrehetra reny de zao tsy fakatoavana ny didiny Jehova ny tsy fanarana ny lalàny Jehova ny fakatoavana ny didiny Jehova ne de fahasambarana sy fiainana fiadanane
ny fankatoavana ny didin'i Jehovah dia mitondra fifaliana, mitondra famelombelomana ho atsika rehetra. Dia mba somary vakikokely aminao ao amin'ny obolana toko 4 obolana toko 4 andininy 20 ka hatramin'ny 20 aminaran'i Jesosy. Obolana toko 4 andininy 20 ka hatramin'ny 20 aminaran'i Jesosy. Anaka, dandre miteny ka tongolany ny sofinao ian'ny filazako. Aza vela hiala eo masonao izy fa raketo amponao. Fa aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofiny rehetra. Raketo ampontsika ny didin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Io ny fanekena vaovao ary amin'ny Hebreo toko 4 sy Hebreo toko 10 miveriny indroa zay. Hebreo toko 4 andininy 10 dia vakitsika io. Raketo ampo zany didin'i Jehovah zany. Hebreo toko 4 andininy 10 sy 20 aminaran'i Jesosy. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely. Rehefa afaka zany androany Jehovah dia ataoko ohatsainy lalako sady soratako ampony. Hebreo toko 4 andininy 10. Ary izao Andriamaniny arizy oloko. Hebreo toko 4 andininy 10. Hebreo toko 10 ka ny andininy 4. Izao ny fanekena ataoko aminy. Rehefa afaka zany androany Jehovah ataoko ampony lalako sady soratako ohatsainy. Dia hoy koa izy ny fahotansy ny elony tsoto tsarovako itsony. Izany no zava-dehibe izay ifampaherezantsika, ifampivavahantsika, mba tokony hoe ketsika ny fanahy mason'Andriamanitra. Hanoratra ny didin'Andriamanitra ao tsaitsika, hanoratra ny didin'Andriamanitra ao ampotsika, irakitra ny lalàn'Andriamanitra ao tsaitsika, irakitra ny lalàn'Andriamanitra ao ampotsika. Izany no fanekena izay taon'Andriamanitra amintsika. Fa tsy ilay fitandremana lalàna legalisma tahaka ny fariseo sy ny mpanorandalàna. Ka natonga an'i Jesosy hiteny ao Mateo 13 elozanareo mpanorandalàna sy fariseo. Petsara velatsy, jamba, taranaky menarana, bibilava, ianareo dia adala. Zany ao Mateo 13 Jesosy Kristy nasanteny an'izany tamin'ireo olona ireo. Fitandremana ny lalàna legalisma fotsiny. Revety ivelany manosika azy ireo hitandrana lalàna, fitiavitiavam-boninahitra fotsiny, fitiavitiavan-daza fotsiny, mba te hiazona ny fahefana sy ny seza zay ananana fotsiny. Fa raha ny tena tao anatiny dia tsy voasoratra tao zany lalàna izany. Io lalàn'Andriamanitra io ane. Ao Mateo 12 dia nazavainy Jesosy Kristy rehefa zareo ihany nametra-pantaina zareo ny fariseo sy ny mpanorandalàna zany, fariseo sy ny sadoseo zany, somary niadiady hevitra teo zany, dia somary namitapitaka an' Jesosy teo, namandrimpandiky an' Jesosy teo, dia zao ny valiteny Jesosy. Mateo 12 manomboka amin'ny 470 aminaran'i Jesosy. Mateo 12 manomboka amin'ny 470. Fa ny fariseo no nandrefa napasina ny sadoseo izy dia niangona. Ary nakiray tamin'ireo izay mpalalàna na ny tany nakafanazika nanao hoe, mpampianatra ao ny didy manahoana moa ny lehibe eo amin'ny lalàna. Dia Jesosy tamin'ny tiavan'i Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy andeha zao, tiavana namanao tahaka ny tenanao, izany didy roa izany no etonana ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Ny didin'Andriamanitra dia didy mpitiavana. Ka raha soratanao an-tsaina, soratanao am-po, dia ho feno fitiavana ny saina, ho feno fitiavana ny fo. Ao amin'ny Korintiana 2:17 fa ny fitiavana maro-po. Mora fanahy, tsy mialina, tsy mirehare, tsy meboebo, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, tsy manao izay tsy mamendrika, tsy mitady tombontsoa ho an'ny tena. Ny fitiavana, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarina fa miara mifaly amin'ny fahamarina kosa. Ny fitiavana, mahatra ny zavatra rehetra, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra. Fa reto telo reto no mitoetra zay mindininy farany ny Korintiana 2:20 finoana fanantenana fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo. Izany io didy mpitiavana io, izany io didin'Andriamanitra io. Tsy didy jadona araka ny tenin'ny Satana, tsy didy kofehy lehibe araka ny tenin'ny Satana, tsy didy mampahory, tsy didy mampijaly, fa ny olona izay tena mitarina ny didin'Andriamanitra dia manana an'izany fifaliana, fahasambarana, fiadanana izany. Ny fitiavan'Andriamanitra ny didy efatra voalohany, fitiavana namana ny didy enina farany. Ny olona izay tena mitarina ny didin'Andriamanitra zany dia olona feno fitiavana an'Andriamanitra. Ny olona tena tian'Andriamanitra dia voalohany, aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany. Didy faharoa, aza manao sarin-javatra voasikotra ao anao na izay mety ho endriky ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony aty amin'ny tany ambany amin'ny rano ambany tany. Aza mikoko natreny araza manompo azy, fa zaho Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro. Ka mamaly heliko ny ray amin'ny zanaka zavy-zavy-zavy dia mijeretra makalany fa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandiny. Didy fahatelo, aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao fa tsy ataon'i Jehovah tsy manatsiny manonona foana ny anarany. Didy fahaefatra, mahatsirovana ny andro sabatana masina azy. Enemana ny asanao sy naovanao ny rarano fa sabatana Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Ko aza manao raha koa amin'ny zanaka, zanaka rana, zanaka vavina, ny ankizy lanao, ny ankizy vavinao, na biby fiminao, na vahinao zay Davida mbavadinao. Fa enemana ovan'i Jehovah lanitra sy ny tany sy ny raha azy rehetra ao aminy. Dia nitratra izy tamin'ny andro fahafito, izany tainy Jehovah ny andro sabata sy na masina ny azy. Ny olona tena mitarina ny didin'Andriamanitra, ny olona tena tian'Andriamanitra, dia ny olona izay mitarina ny sabatan'Andriamanitra. Tsy manao raharaha kory amin'izany sabatan'Andriamanitra izany. Manao sabata hoe fafinaretana. No masiny Jehovah hoe mendrika ho ajaina ho Isaia 8:13 ka 8:20. Tsy miteniteny foana, tsy manao zay tiana, tsy mandeha amin'izay tiana ale.
fa manome voninahitra an'andriamanitra. Ny olona tena tian'andriamanitra dia tsy manona foana ny anaran'andriamanitra, mody mihira ny anaran'andriamanitra nefa ny fiainana dia tena fiainana mivaralila tokoa. Azany zavatra mitranga ankehitriny. Tonoana ny anaran'andriamanitra ampiasana ny anaran'i Jesosy hoentina amin'ny baiboly ataony vavaka, kanefa fitiavam-bola be fotsiny fitiavana voninahitra, fahakarana fampielona raha misy ty fifampelonana ity. Fifanaratsiana fanenjena zany ny polotra ny vavanao ny ambadimbadika any. Ripe tsara velatsy io Jesosy ireo Mateo 7:20. Ny olona izay tena mitandrina ny didin'Andriamanitra, tena tian'Andriamanitra, dia tsy manonona foana ny anaran'Andriamanitra. Tarika Harlanto. Nisitrako ry Jesosy ny hanaradianao, nisitrako Tompo ny ho tantananao, nisatriko Kristy ny hitoetra ny lanao, ka ho isan'ireo mianatra. Nisitrako ry Jesosy ny hanaradianao, nisitrako Tompo ny ho tantananao, nisatriko Kristy ny hitoetra ny lanao, ka ho isan'ireo mianatra. Si fanahie umamelaire Tompo manike kombadihu vinawanie itena si fanahie rijeso befitiavana tanterau sitracau fasitraco ry Jesosy. AWR zay lay onjany fanantenana. Nisitrako ry Jesosy ny humpahanomponao, nisitrako Tompo ny handefitranony aminao, nisatriko ny hijaly raha mitory ny afatrao, ka ho tohireo mianatra. Tanterau raha sitracau fasitraco ry Jesosy. AWR téléphone 034 06
797 62. Mahazo fahendrena, mahazo fahalalana. Fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovan'ny ty firenena darena zareo tsy maharitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina. eny ary tonga ao anatin'ny fandarana fanabiazana indray tsika dia hoy zahay hoe ny tanaka fiony tsy atazoko fafa, ny havanana kosa tsy atazo-tsahafa, ny angady tsy avadika bainga raha tsy izy roa no miara-manainga, fa izao fandarana izao kosa no tsy isy lanjany raha tsy eo ianao mpiaino mampiatrano anay, ka dia misaotra noho izany fampiatrano izany ary tsy izany ihany fa ankafaliana ihany koa no anoloranay ny arabo mba ampiraritso ho anao mpiaino dia mirary ny fahaliananao mandrakariva hatramin'ny farany. Miarabanao ihany koa namana naridina dia anterin'izay fiarabana natolotra ao teo izay namana lantormisa joely fa atolotra ny isa-tokantrano sy isam-batan'olona izany tahaka amin'ny masoandro be loha taona ka anenika ny isam-baravarana dia mirary ny sosiny tsara mandrakariva ho anao mpiaino izahay. Miarabanao namana lantormisa joely. Eny ary zay no ela ndeha iroso amin'ny fandarana isika kanefa ny efa manana fahazarana tsara tsika milohan'ny irosona fandarana ny mitondram-bavaka ny fandarana sy ny mpiaino indrindrindrindra ka inoko fa efa niomana ho amin'izany ianao namana lantormisa joely. Ya marina loatra izany a iara iombom-bavaka isika. Rainay tsara sy masindrindra ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Ny derany laza ny saotra dia atolotra ianao noho ireo fiarovana izay nataonao taminay, ka indro mbola samy velonaina izahay na izahay tompona andraikitra ny fandarana izany na ireo mpiaino izay miaino anay ihany koa ankehitriny dia indro manantona anao ampasakiny sy ampanetretena lehibe izahay manatitra ny fitsahoana rehetra ary mangataka ny famelan-keloka avy aminao. Ankehitriny dia jereo amin'ny fomba manokana ny tokantrano rehetra izay mandre izao onjam-peo izao fa ao ny olana misy eo an'izany tokantrano izany. Aniraka ny anjelinao masina ny ianao ka hiaro sy hita ny isam-batan'olona eo anivon'ny fianakaviana. Ianao ihany koa anome azy ireo misoa sy ny vahaolana rehetra ka ho fianakaviana atsapa fiadanana sy fifalinany izany fianakaviana izany. Tetinoana ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Zay ary no ela izay tsy azon'olalovapotsiny hoy ny pikabazy fa sarany lalana sy vovavahady hidirantsika amin'ny dinika manaraka. Araka izany ary inandray no dinika manaraka azontsika tolotra ny mpiaino namana lantormisa joely. Anio sika dia iresaka mikasika ireo fandrika samihafa manakana hanomezana ny hafa sy ny tena ny sehatra andraisana andraikitra. Fandrika samihafa manakana izany hoe manakana ny hanomezana ny hafa sy ny tena ny sehatra andraisana andraikitra. Izany hoe raha azoko tsara ilay lohateny dia misy izany ny sakana tsy hahafahan'ny tena sy ny hafa andray andraikitra. Inona ary izany karazany amin'ireo sakan'ireo ny namana lantormisa joely dia mety manahoana ny fisehony? Ny sakana dia tsy inona fa fikorotana tsaina na rarin-tsaina. Tiana izany milaza etona fa mitombo isan'andro tokoa ny olona tratra ny rarin-tsaina na fikorotaran-tsaina maneran-tany.
izay efa mananika ny 500 olona maneran-tany dia tratra n'io fikorotana tsaina io avokoa ary matetika ny tratran'izany misy hoe tratrandroany de misy milamina fa matetika de tratran'izany ny olona dia inona moa matetika miteraka ny fikorotana tsaina na sakan'io dia zao ny zavatra tsara ho fantatra eo amin'ny fiainana dia misy karazany 3 ny olona. Ny olona voalohany dia olona izay hiara-pavoazana. Ny olona faharoa dia olona mpampijaly ary ny olona fahatelo dia olona ho mpamonjy. Zay zany reo karazan'olona reo ary reo no miteraka sakana vokatra ireo zavatra zay miseho amin'ireo olona reo. Menao fa tahaka koa ny mpiaino andao hidirana lalindalina kokoa ya dia iresaka zany sika ny voalohany hoe inona le hoe hiara-pavoazana. Izy io zany dia olona morona anaiky ilefitra, olona atsiaro-tena osa, olona tsy afa manao zavatra. Zay zany hoe olona hiara-pavoazana. Io olona ihany koa dia olona manana fironana hitsoka, manana fironana hisitaka, manana fironana hiataka, manana fironana hidongy, manana fironana anakana, manana fironana tsy ilaza ny heviny na tsy ilaza ny filandry. Io olona ihany koa dia olona mamorona, zany hoe mamorona ao amin'ilay olona hafa fahatserovatena homeloko. Zany hoe foron'ity olona ty any amin'ny olon-kafa indray ny fahatserovatena homeloko na izy tena mihitsy mamorona sy asehony amin'ny olona fa izy de olona meloko satria manatena izy fa tsy voan'izany mihitsy. Izy zany hoe izy tenany zany dia mahatsiaro tena homeloka de foroniny zay ary izy mieritreritra fa tsy voan'izany fanamelohan'izany mihitsy de foroniny zany zay zavatra zay. Zay le hoe hiara-pavoazana dia milaza amin'ny hafa koa izy amela azy rehefa afaka fotoana vitsivitsy. Zany hoe mampiseho zany io olona io fa miaina fijaliana izy eo am-panatanterahana zavatra anankiray zay ataon'ny olona aminy de milaza amin'ny olona mialoha izy fa vetivety ihany dia hiala teto aminareo fa tsy afaka hiaraka aminareo maharitra fa satria mieritreritra izy fa misy zavatra zay mangeja sy mamatotra azy ho amin'ny fanatanterahana zavatra anankiray. Io olona io zany na manalantoary misy Joely de tsy mahavita zavatra mihitsy ary tsy afaka mandray andraikitra mihitsy. Inona no mety ho anton'izany? Satria io olona io matetika zay hoe mieritreritra izy fa hiara-pavoazana dia olona marefo ara-pihetsepo zany io olona io. De zay zany ny antony tsy ahavitany zavatra na tsy ahafahany mandray andraikitra na eo amin'ny lafiny arakasy zany na eo anivon'ny ankonany zany eny hatreny anivon'ny fiarahamonina zany dia tsy afaka mandray andraikitra izy satria olona hiara-pavoazana ao anatin'ny olana ilay olona na hoe ao anatin'ny zone de perturbation ozy ny fitenenana de rehefa tafalatsaka ao anatin'izay izy de tsy afaka mieritreritra zavatra hafa mihitsy. De zay zany lasa miteraka fandrika, miteraka sakana goavana eo amin'ny fiainany ka tsy ahafahany maneo zavatra, tsy ahafahany mivoatra ihany koa eo amin'ny fiainana. Zay le hoe hiara-pavoazana. Ahoana kosa indray mahakasika an'le hoe mpampijaly satria misy karazany 3 ianao le ny karazan'ny olona. Dia marina tokoa zany fa iresaka indray tsika mikasika an'ilay mpampijaly. Io resaka io zany reo resaka 3 reo raha fakafaka tsika lava be ny fotoana fa jerentsika fotsiny hoe ambangovango ny ty resaka zay ataontsika aniodia. De io olona io indray zany de olona morona hanameloka, olona mirona amin'ny fiampanganana na miampanga olona, mirona amin'ny fiantsina ary olona manafika. Io le olona zay mitefitefoka fotsiny vavany tsy mieritreritra zay tenitenenina fa olona manafika manao ataka personnel koa ohatra de milaza zay tiana lazaina amin'ny olona anankiray. Dia io olona io ihany koa de manana fironana anamban'ny hafa, anetry ny hafa ary tsy ahita
afa-tsy ny zavatra ratsy zay ataon'ny hafa de ambanina sy aratsiana eo zany io zavatra zay ataon'ny hafa io dia io olona io ihany ko dia mamorona ao amin'ny hafa fahatsapatena omeloka amin'ny alalan'ny faniliany any amin'le olona hatrany ny eloka sy ny fanambaniana zay ataony. Zany hoe mahita olona anankiray izy dia tereny olona io mba homeloka fotsiny na de tsy meloka azy melohana amin'ny zavatra zay tsy mahameloka azy dia ambaniana ihany ko zany olona anankiray zany. Dia io olona ihany ko de olona mampirisika ny hafa amaly faty. Raha tsorina ne zany ty resaky tiry namana lantormisa Joely de zao atao hoe karazana olona mpanao any tony atao hoe toetra tsy zaky tony zany ty karazany olona mpampijaly ty mpanao antso-jay mpampiorooro mpanao herisetra ratsaina mpanao herisetra ra-petsepo eny mety ho tonga hatramin'ny herisetra ara-batana aza ve indraindray arina loatra zany hoe manao zay alomonina n'le olona ampijaliana mihitsy zany ty karazany olona ty ary indraindray tsy olona ray ty mpampijaly ty ohatra ny betsaka mety ho fitambaran'ny olona maromaro mihitsy azy na fikambanana anankiray zay mihitsy le izy namana anartina marina loatra le fanamarianao ka ty olona ty zany dia azo lazaina hoe olona tsy tsara mihitsy toetrany andao hijery le mpamonjy tsika ary de resaka indraytsika n'zany le resaka hoe le olona mpamonjy ty olona ty indray zany de olona mirona hiaro lozatany hanao toy ny fiarovany ray na fiarovandreny hanao zay mahafinaritra ny hafa zany hoe izy io zany na mety na tsy mety lay ataon'le olona dia miaro lozatany fotsiny izy hitatsika ny ray aman-dreny fa misy ray aman-dreny zany na diso ary le zanany any ambadika any de atao iny arovana fotsiny dia manao zay afinaritra ny hafa. Dia ty le ataon'ny manampaizana koa hoe parent négligent na parent permissif mampanao zay dany kibon'ny olona zay tiany fotsiny zany rehetrarehetra zany. Dia ty olona ty ihany ko dia manana foronana mody manampy zany izy nefa hanome ny ajany tenany zany ny anampian'ny olona anankiray dia hiazona ny hafa hiakindoha amin'ny tanteraka zany hoe mody ajain'le olona kanefany tiany mba ampifantoka amin'ny fijeriny any amin'ny tenany io olona zay ajainy sy mody ampiany io ary amin'izay miakindohany amin'ilay olona anankiray. Manaraka zany ty olona ty de olona mamorona fiakindoha sy fankasitrahana diso foroniny daholo zany ankasitrahan'le olona nefa olona manao diso mba ahafahan'le olona io miakindoha any aminy hoe ihany nange miaro afoana de miakindoha any aminy zany de olona anankiray io. Io olona anankiray ko dia milaza ny hafa izy hitsetra ny tenany zany hoe sady asainy mitsetra n'le tenan'le olona anankiray no asainy mitsetra azy le olona anankiray ihany ko zany hoe namana lantoany misy ajoely ny eritrehitra fa ity olona karazany farany jerentsika ty hoe mpamonjy ny tena lafatra indrindra aera tena jerena sy alalinina zany mikasika n'ity karazany olona ty de somary raha nafitiavatena sy fiatsaram-belatsy ary fa mendro fendrona ihany ny fanampiana zay ataony fa tsy misy tena hoe famporisihana sy fankahirezana mihitsy ataony ho an'le olona hiara-pavoazana zany ny zavatra de diavany zany de ataony ny fomba rehetra atsapan'le hiara-pavoazana fa izy zany hoe le mpamonjy le olona mamonjy io zany no miseho mpamonjy no vaolana ary raha tsy miankina aminy zany le hiara-pavoazana de ho tsy ho tafarina sy tsy havita nininina mihitsy zany mihitsy ary zany zavatra zany dia ireo zany le ataon'ireo olona anankitelo ireo le miteraka sy mahatonga ilay fikorontanatsaina sy raritsaina de miteraka fandrika samy hafa zay manakana ny hafa sy ny tena eo amin'ny sehatra amin'ny fandraisana andraikitra. De zao namana anaritiana matetika ny olona ary ny olona samy olona ihany no mifanorysory mifamaly
mifamingana izay miteraka ny atao hoe stress ozy ny teny frantsay, miteraka ilay tsirom-panantenana izay manimba hatramin'ny fo, manimba ny ato fanahy, mamotika ny hery rehetrarehetra, tsy hafahana mandray andraikitra. Ary indraindray dia misy olona tena mahita fafinaretana mihitsy amin'ny fampifijaliana sy ny famotehana ny hafa. Dia zao te hiteny amin'ireo olona ireo zany ny tena ankehitriny, ireny olona mampijaly ireny, satria ireny olona ireny dia mihevitra fa rehefa mampijaly an'ireny olona ireny izy, dia raha mampijaly ny olona anankiray io izy dia ho kivy tokoa ilay olona izay ampijaliany sy ara-pahavoazana, ary ataony izay tsy ahavitany olona io zavatra. Manao izay hevitra rehetra mihitsy zany ny olona mba ampijaliana ny olona anankiray iara-pahavoazana. Dia rehefa zay no misy dia mihevitra izy fa hiforitra olona io ary tsy hivoatra mihitsy. Dia hoy isika hoe mety diso sy fiveran'izany. Fa ilay olona izay anaovanao atso-zay sy toera tsy zaka sy tsindry azo leny io ane ka miafy izy voalohany, ary manamafy ny maha izay azy, ary teneniny teny frantsay hoe miforger ny personnaliteny ny olona rehefa diso ampijaliana loatra. Rehefa manao izany zavatra zany ny olona mpampijaly, dia ny olona ampijaliana miforger personnalité ny zavatra izay ataony olona mpampijaly io. Ary rehefa tena mafy ny fampijaliana dia mafy koa le maha izay azy, zakan'le fampijaliana. Ary rehefa tena mafy io dia tonga amin'le fitenenan'ny mpikabary manao hoe angady mondro ny adin-jesika dia mitoto azo mafy. Mafy ny faharetana sy ny fiaretany olona io. Ka rehefa izay no misy dia mety hamaly amin'izay le olona izay hiara-ny fampijaliana sy ny ara-pahavoazana, dia tsy ho zakan'le mpampijaly amin'izay ny mety ho vokany. Izay ny zavatra anankiray. Ny zavatra tsara ho fantatr'ireo mpampijaly olona ihany koa anefa dia izao: mety tsy te hamaly faty ianao mpampijaly olona io le olona ampijalianao, fa ny zavatra ambarany dia izao, hoy izy hoe Andriamanitra tsy andrinareo, andriko ihany. Ary matetika ary mety hivavaka mihitsy izy manao hoe Andriamanitra mamelany elo, fa tsy fantany izay ataony. Maleny zany resaka zany namana lantoa misy Joely. Ary tena misy lesona azo raisina ho an'ireo manam-panahy. Fa matetika tsika eto amin'ny fandaharana fanabeazana dia tsy mijanona fotsiny amin'ny fitanisana ny olana. Ny tena fanaontsika aza dia ny manolotra vahaolana ho an'ireo mpiaino antsika, ka ahoana ary ny fomba atao mba hialana, tsy halatsaka ao anatin'ireo fandrika izay efa voalaza tery aloha ireo. Ny vahaolana omena sy atolotra mpiaino namana anaritiana ho an'izay efa tafalatsaka tamin'ireo fandrika ireo dia tsotra, dia tsy inona fa fanomezana azy ireo fanazarana. Izany hoe izy no hanao ilay fanazarana mba hialana ny fandrika mety mba ahazo azy. Ty voalohany amin'izany dia izao hoe ianao dia mizaha na mijery an'ireo fandrika ireo hoe fandrika inona amin'ireo voatanisy ireo no tena mahavoa matetika. Le fandrika ilay miara-pahavoazana ve fandrika io, sa fandrika ilay mpamonjy ve, sa fandrika ilay inona no mety efa nahazo ahy. Ilainao zany ny mizaha sy mijery an'izany ianao io ho anao mpiaino zany. Dia faharoa dia tadidinao izay fisehoan-javatra anankiray niainanao tamin'ireo zavatra ireo, dia mamerinao an-tsainao anao izay zavatra nitranga hoe inona tokoa moa ny zavatra nitranga, dia mandinika amin'ny fomba filazanao azy rehefa tafalatsaka tao anatin'ilay fandrika ianao. Inona ny lazanao an'ilay zavatra nanjoanao io? Miara-pahavoazana fenao sa ianao le mpamonjy sa ianao le iza tamin'ireo? Dia maka toerana tsara ianao dia mieritreritra tsara sa tafalatsaka tao. Fahatelo dia mamerina miaina ny eritreritra ilay fisehoan-javatra amin'ilay alalan'ny fampiasana fomba fihetsika hafa izay misaina sy mamokatra zavatra tsara kokoa.
izany hoe raha ohatra ianao ka tratra n'ilay raritsaina vokatra ireo zavatra ireo dia miaza mieritreritra lay fisehoan-javatra de mampiasa fomba sy fihetsika amin'izay ianao de misaina sy mamokatra zavatra tsaratsara kokoa mba hahatonga anao ahavita zavatra. Ary fahaefatra farany de zao anisan'ny zava-dehibe ialana mifandrika de ty teknika anankiray ty namana anarity ny fanandraman'lay manam-pahaizana anankiray atao hoe Sokraty zany amin'ny alalan'ilay atao hoe test de 3 passoir na fitsapana sivana telo. Sy vaninao zany zay zavatra eninao sy hitanao sy iainanao de raha ny ara-pahavoazana ianao marina ve le izy de mety ve arariny ve ara-pampijaly ianao marina ve mety aminao ve arariny ve ny anaovanao an'io fampijaliana zay ataonao io. Zavatra faharoa de hoe zavatra tsara ve ny fampijaliana zay ataonao io. Zavatra tsara ve ny mody fetezanao hoe anampy olona anankiray nefa hitarianao hitodika any aminao i zavatra ataonao io. Tsara ve zany zavatra zany. Ary fahatelo farany namana anaritiana de zao mahasoa ve io zavatra zay nataonao io. Mahasoa ve le ny ara-pahavoazana, mahasoa ve lay mampijaly olona, mahasoa ve lay mody manampy, mahasoa anao ve, mahasoa ny hafa ve, misy antony ve, ilaina ve nanaovanao an'izany sa tsy ilaina. Anjaranao amin'izay mieritreritra ka rehefa ohatra ka tsy ilaina de mieza mampiasa fomba fihetsika hafa misaina sy mamokatra zavatra tsaratsara kokoa. Mankasitraka anao namana Lantor Misajoely tamin'ny resadresaka izay ny fanaovana teto. Ny fanentanana nataontsika mpiaino dia ny anaovan'izy ireo fampiarana, ny anaovako sy ny anaovanao ihany koa. Ny tsy latsahantsika ao anatin'izany fandrika izany ka ahafahana mandray andraikitra sy ho fampandrosoana ny tena sy ny hafa ihany koa. Hatreo no afaka natolotra tapitra radio ny fotoanana afahantsika niaraka tato anatin'ity fandaran'ity. Mametraka amin'ny mandra-piona ho manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Iompadalinana ny fanambarana momban'i Jesosy izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Jaona isika. Miaraba sady manasanao ahatratra amin'ny farany mpiara-mianatra aminao Kalebo Andretsikivy. Ny lohateny hodinitsika io dia manao hoe manaiky na mandahan'i Jesosy. Voatantara amin'ny Jaona toko 1 fa namahana olona mihoatra ny 5,000 Jesosy. Inona moa ny tenin' Jesosy tamin'ireo olona sairatsaina tamin'ny finoana azy? Andeha irantsika mamaky ny Jaona toko 1 andininy faraky amin'ny 50 ka hatramin'ny faraky amin'ny 70. Jaona toko 1 andininy faraky amin'ny 50 ka hatramin'ny faraky amin'ny 70. Izany mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy. Ary ny mofo izay omeko azy dia ny nofoko ho fiainan'izao tontolo izao. Dia nifanditra ny Jiosy ka nanao hoe ataon'ilay io ahoana ireo ny fanomeny nofo no antsika. Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko amin'ireo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofo ny zanak'olona sy misotro ny rano ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko, ary za kosa ao aminy. Ary tahaka na ny rano ray velona ary za koa velona amin'ray dia tahaka izany koa izay mihinana ahy no velona amiko. Ity ny mofo izay nidina avy tany an-danitra, tsy tahaka ny razana izay nihinana
nefa maty ihany fa izay mihinana ty mofo ity dia ho velona mandrakizay. Zany teny zany nolazainy tao amin'ny sinagoga raha nampianatra tao Kapernoma izy. Koa maro tamin'ny mpianany nonona indray dia nanao hoe sarotra zany teny zany, iza ny mahainy zany? Ary fantatry Jesosy tao am-pony fa nymonomonina tamin'izany ny mpianany ka dia hoy izy taminy, matafitonanareo va izany? Mainka raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any amin'izay ny toerany taloha ianareo. Ny fanahy ny mahavelona, ny nofo tsy mahasoana inona inona, ny teny izay nolazaiko taminareo dia efa nahazo fiainana. Fa misy sasany aminareo izay tsy mino, fa fantatry Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy nino sy izay hamadika azy. Ary hoy izy, izany nolazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona raha tsy nomeny ray azy izany. Hatramin'izay dia maro tamin'ny mpianany no niemotra ka tsy niara nandeha tamin'ny ntsony. Dia hoy Jesosy tamin'ny 12 lahy, ianareo koa va mba te hiala? Simona Petera namaly azy hoe, Tompo ô, akany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ary izay mino ka mahalala fa ianao no ilay mason'Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe, tsy zava nifidy anareo 12 lahy, nefa ny anankiray aminareo aza dia devoly. Fa izy nilazany Jodasy zanaky Simona Iskariota, fa izy no ilay efa hamadika azy, nefa isany 12 lahy. Rehefa avy nanao fahagagana tamin'ny namahana ny olona mihoatra ny 5,000 Jesosy, dia vonona ny hanao azo mpanjaka ny olona. Taty aoriana tao amin'ny sinagogany Kapernoma dia nazavain'i Jesosy tamin'ny olona ny hevitra ara-panahin'ilay fahagagana. Hoy izao amin'ny Jaona 4:5-7. Jaona 4:5-7. Izaho no mofinaina. Nazavain'i Jesosy fa sary anohatry ny tenany ny mofo namahanana vahoaka maro. Anolotra ny aino ho fanatitra noho ota Jesosy mba hahazo fiainana mandrakizay ny olona eto amin'ity tany ity. Ny teny Jesosy dia nanampy ny olona hatakatra fa tsy ho mpanjakan'izy ireo izy. Tsy neken'ny olona nefa izay nolazain'i Jesosy. Betsaka tamin'ireo mpanaradia azy no nandao azy tamin'izay fotoan'izay. Mety ho nampalahelo an'i Jesosy no nandao izany olona azy, satria samy te ho tiana avokoa ny olona rehetra. Rehefa nandao azy ny olona maro dia nanontany mpianana izy raha te hiala koa izy ireo. Nanao fanambarana mahavariana ny amin'ny maha-izy an'i Jesosy sy izay zavatra azy nomeny Petera tamin'izay fotoan'izay. Hoy izy amin'ny 7:20 sy 7. Jaona 4:7 sy 7. Simona Petera namaly azy hoe, Tompo ô, ankany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ary izahay mino ka mahalala fa ianao no ilay mason'Andriamanitra. Roa taona teo eo no efa niarahan'i Jesosy tamin'ny mpanaraka azy. Niara nandeha taminy izy ireo, nahitazana nanao fahagagana, nandreny toriteniny. Hitan'izy ireo tamin'ny fanandramany fa tsy nisy olona tahaka an'i Jesosy. Nino an'i Jesosy ho mpamonjy ireo mpanaraka azy ireo, na dia tsy fantany aza ny antony nahatongavany. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, vao nanomboka fantatra izy ireo ny antony nahatongavany teto an-tany. Mampitandrina antsika ho mailo ity tantara saika nanaovan'ny olona an'i Jesosy mpanjaka ity. Mety ho diso hevitra amin'ny vahoaka marobe. Hatramin'izay ka hatramin'izao dia vitsy ny olona tena mitady sy manaraka ny fahamarinana, fa ny ankamaroan'ny olona dia manao rebikondro fotsiny. Hita eo amin'ny sehatra rehetra eo amin'ny fiainantsika, indrindra eo amin'ny lafiny ara-panahy izany. Ry mpiara-mianatra namako, aza manisa olona raha ny fahamarinana sy ny famonjena ny resahana, fa mifikira amin'ilay lalana sy fahamarinana ary-fiainana dia Jesosy Kristy, na dia miala aza ny olona rehetra. Izay ny mamarana ny fiarantsika mianatra androany. Manantena mbola ho tafahoana aminao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokary ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaim-poana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR